anareo ny syndicat autonome de la commune urbaine Antananarivo. Voalohany indrindra dia misaotra betsaka anareo ny syndicat autonome de la commune urbaine Antananarivo izay taritin'ny présidentny ny Ritsotsona Clément tonga eto androany. Zavatra tsotra no tenenina aminareo dia noho ny fisehoana politika misy eto amin'ny Antananarivo dia voatery zahay manao izao fanambarana androany izao. Izao fanambarana izao dia efa niarahanay tamin'ireo mpiasa izay solotena ihany tonga teto amin'ny lapantanàna androany. Voalohany indrindra tsy manakana izahay ny faneho-kevitra ho an'izay mpanao politika rehetra eto amin'ny tanàna Antananarivo. Averiko tsara, tsy manakana ny faneho-kevitra ho an'izay mpanao politika rehetra eto amin'ny tanàna Antananarivo ny mpiasan'ny commune sy ny syndicat mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo na ny syndicat autonome. Ny antony dia izao, azonareo atao ny maneho hevitra. Malalaka ho anareo izay maneho hevitra ny eo amin'ny parvis. Tsisy polisy municipal manakana eo. Fa anjarany any amin'ny fanjakana foibe ny manao an'izay raha ohatra ka misy. Fa tsy ekenay kosa ary lavinay tanteraka ny fidirana ao anatin'ny atao hoe biraon'ny commune urbaine Antananarivo. Eritreretinay fa anisan'ny atao hoe mpandrobo ny olona izay manao ankeriny hiditra ao amin'ny biraon'ny commune urbaine Antananarivo ka tsy manana anton'asa hidiranao izy. Zavaina tsara zany, mila olona manana anton'asa ara-dalàna, tsy mila olona miorakoraka miditra any amin'ny biro-mpanjakana, tsy mila olona mitondra banderole miditra any amin'ny biro-mpanjakana, fa midira ampahendrena dia raisinay mpiasa ianareo. Mazava tsara angamba izay tenina izay. Faharoa, eto izay dia mamerina ho an'ny fanjakana tompony andraikitra. Anjaran'ny commune miaro ny ato tranony fa miantso anareo tompony andraikitra izay mba hiaro ny eny ivelany. Satria lasa victime ny mpiasan'ny commune rehefa misy olona meky sy te manosika ka voakasika ilay olona dia lazaina fa hoe nikasihanay tanana izy. Fa tsy tokony hiverina ohatrany tamin'ny 72 ny lapan'ny tanàna. Eto izay dia efa manambara sahady ho anareo izay miinsista miditra ato amin'ny lapan'ny tanàna. Efa eninay ny vava manao hoe hodoranareo ny lapan'ny tanàna. Ametraka plainte contre X izay. Ka raha mbola misy mahasahy manao an'izany dia vonona izay andray andraikitra any amin'ny fitsarana mikasika izay olona izay. Eritreretinay izany fa ny zavatra nitranga omaly sy nitranga talohan'izay dia mba ho samy olona atsiaro saintsika sy halala momba ny atao hoe lalàna. Izay no mahakasika ny resaka hoe faneho-kevitra. Ary zahay eto tsy hoe akory hoe manohana amin'ny ben'ny tanàna na hoe manala amin'ny ben'ny tanàna. Fa tena mampiseho izay hoe misy lalàna ny mifeha ny fampandehanana asa eto amin'ny tanàna Antananarivo. Ameko ohatra anareo, raha mikatona ange ny commune ka mikatona ny be masy fotsiny, misy faty firy tsy voalevina ao anatin'ny 2 andro. Izany ve ny faniritsika? Sanatria raha may ange ny biraon'ny commune anankiray ka potika ny taratasy mpanjakana hoe misy olona firy ny tsy manana kopia. Izany ve ny faniritsika? Izay no mahatonga anay miteny manao hoe angatahanay anareo izay maneho hevitra satria ny commune urbaine Antananarivo dia nijoro ray aman-dreny foana hatramin'izay. Angatahanay anareo mba eny amin'ny kianja amin'ny parvis re tompoko eny maneho hevitra fa tsy hiditra ty amin'ny faritry ny lapa. Farany ny teneninay dia fangatana ho an'ny fanjakana foibe ihany koa. Averena amin'ny commune tompoko ny fananan'ny commune. Averena aloha ny anaran'ilay kianja ny Mahamasina fa tsy ilainay izany kianja Baria zany. Dia averena ty aminay ny fitantanana anazy. Avoay aty aminay ny appel d'offre na amezana azy an'ilay société izay mitantana azy. Fa ny tenako raha ao Mahamasina dia mandody 2,000 ny parking nefa anay ny kianja. Averena aminay ny kianja n'Andohalo. Averena aminay ny kianja na Tsonjombe. Malala tsara ianareo mpanao gazety fa an'ny commune ireny taloha ary misy olona maromaro voalokarama avy amin'ny alalan'ireny. Eto izay dia manohana amin'ny madame le maire mba hanampy anay amin'ny fitakiana ireny amin'izao mbola eto izao izy. Mangataka izay satria ilaina averina ty amin'ny commune ny fananan'ny commune. Ho anareo mpitondra any ambony any, averena ty amin'ny commune ny fananan'ny commune. Tahaka izany koa ny SMGD. Dia raha malala tsara fa izany SMGD izany dia an'ny commune ny foto-drafitr'asa ka angatahanay ny amerenana an'izany mba ho tonga any amin'ny mpitondra fanjakana any ambony any mba ho aingana. Satria mijaly loatra ny mpiasan'ny commune. Inona ny antony tsy nanaovanareo an'izay fangatahana izay tamin'ny fotoana teo aloha?
Ny fangatahana tompoko a dia efa nitoro zay any amin'ny fitsarana. Ary efa niteny ny fampanohavana fa azo raisina mety ny fitorianay satria tsy azo ny société privé atao ny maka ny volam-panjakana. Dia ozy izy ny didim-pitsarana rehefa paikany tamin'ny 5 hoe tsy azo raisina ny fitoriana. Afaka makany amin'ny tribunal administratif ianareo manamarina fa misy zany. Dikan'izany a tsy androany zay no nitory an'izany tamin'ny 2022. Mety afaka herinandro a ohatsona eto ianareo satria mbola misy procédure hafa nataonay a mikasika an'izany. Manantena ve zany nareo fa valim-pangatahana reo fitondrana Zay dia manantena ary mino satria fanavoazana fitantanana ny resahantsika. Manantena zay ary mino ary matoky alohan'ny aretiretina amin'ny volana Zoay tsy maintsy miverina eto aminay ny SMCD.